Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho amin'ny alalan'izao video izao anio Talata 12 volana Novambra 2022. Ry havana, anio aho dia maky ny fijoroana Vavolombelona izay Nasehon'Ny Tompo tamin'ny Zanakovavy ny amin'ny Ilay biby avy ao an-dranomasina ivoaka rehefa tonga ny fotoana rehefa lasa isika zanak'Andriamanitra tafakatra any an-danitra dia ivoaka ilay devoly ao an-dranomasina izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Alohan'ny amakiko izany io fijoroana Vavolombelona io dia efa navoakako amin'ny teny vazaha. Zany hoe ny zanak'olahy no namaky izany ao anatin'ny fijoroana Vavolombelona amin'ny teny vazaha izay misy anay ato ihany. Miangavy anao tompoko izara izany ho an'ny olona izay tsy mahay miteny malagasy. Ry havana, manasanao aho hiara hivavaka amiko alohany amakiko izany fijoroana Vavolombelona izany. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotranao noho ny fitiavanao sy ny famindramponao raha eo, satria mbola nomenao tombonandro izahay avelomanay. Afanay hibebaka Jesosy, afanay hiomana Jesosy, ka mangataka aminao aho Tompo, aoka ianao no hikasika ny olona tsiraray avy izay are ny fijoroana Vavolombelona izay ovakiko rehefa avy eo. Jesosy Tompo, mangataka aminao koa aho, aoka ny fanahy masinao no hiasa amiko, ka ny nofy rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Fanahy masino, tempolinao aho, ka ianao no miasa. Fanahy masino, aoka koa ianao hiasa amin'ny olonao tsiraray avy. Aoka ianao hikasika an'izy ireo ary hampafantatra an'izy ireo fa tena efa akaiky tokoa ny fiavianao Jesosy. Ary mangataka ny ranao Jesosy andrakotra ahy sy ny ankohonako ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy, ka tsy anana anjara aminay ny asa matin'ny Satana fa dorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afo mandevona mandory ny fahavalo rehetra. Ka misandrata Jesosy amin'ny voninahitrao, misaotra anao Tompo. Aleluia, amen. Amaky ilay fijoroana Vavolombelona ny Zanakovavy ary aho ary manasanao hiomana tsara ary ny Tompo ane hikasika anao. Nofy Apokalipsy 3:10. Miomana ianareo ny amin'ny fampiakaran'i Jesosy antsika olony ho any an-danitra. Ny fiadanan'ny Tompo ho aminareo anie, ho tanteraka anie ny sitrapony ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Amin'ity video ity aho dia hizara aminareo ny Nofy'ny Zanakovavy tamin'ny volana Jona 2018 ny nampisehoan'ny Tompo azy ilay biby avy ao an-dranomasina izay ivoaka amin'ny andro farany. Tsy afaka nitazona ny zavatra hitany ho azy izy, satria ny Tompo dia maniry anao ho vonona rehefa ho avy izy akantsika. Tokony ho vonona amin'ny fotoana rehetra isika, alohany hiantsoany antsika hiakatra any an-danitra rehefa mitranga ny fampakarana. Ireo izay manana menaka ao anatin'ny jirony rehefa tafiakatra any akaikin'Andriamanitra, fa ireo izay ho tavela ety ambonin'ny tany kosa dia hijaly mafy, satria hisy korotana, zany hoe kao eto ambany, ety ambonin'ny tany izany ho hisy zavatra mampatahotra ary tena hikorotana tanteraka izany. Tamin'ity Nofy ity dia nahita tora-pasika izy, ary maro ny olona nijery ny fara-vodilanitra. Tampoka teo dia nanjary maizina sy nandraona maizina ny lanitra. Misy sary izay napetrako ao anatin'ny video, satria natoroko an'ilay zanako
dia mitovitovy amin'io sary io zany tompoko no tiany ambara. Ho toizako ny teny izay nambarany. Nisy oram-baratra lehibe ary nanomboka nietsika ny ranomasina, nanomboka namely ny morontsiraka ny onja lehibe, nanomboka nikoropaka ireo olona nanatrika teo. Ny sasany nikikika sy nandositra, fa ny olona sasany nijanona nijery. Avy eo lehilahy iray nijoro teo ambony digy. Zany hoe oatra ny toerana zany avoavo kely zany mahatazana ny farany ery amin'ny farany ranomasina ery zany ohatrohatr'izay zany no fanazavany zanako anazy. Averiko kely eo. Avy eo lehilahy iray nijoro teo ambony digy, dia nanondro ny fara-vodilanitra izy ary nikika hoe Andriamanitro amin'ny teny anglisy. Tao anaty ranomasina dia nanomboka ny forona ny rano be dia be. Ao anatin'io rano be dia be ny forona io dia afaka hita teboka mazava mitovy amin'ny maso. Ny fahitana izany zavatra izany dia nahatonga tahotra tao amin'ny Zanakovavy. Ry havana, ajano kely hatreo aloha, na izy ny tantara tamiko ary dia mbola natahotra izy, satria tena mampatahotra hoy izy mahita an'izany pozina maso anankiroa hita ao anatin'ilay rano be dia be manomboka miforona izany. Tena mampatahotra hoy izy. Toizako ilay teny averiko kely eo amin'ny ilay io teny io tompoko. Ny fahitana izany zavatra izany dia nahatonga tahotra tao amin'ny Zanakovavy, ary ny fanahy masina dia nampafantatra azy fa io zavatra ivoaka avy ao anatin'ny rano io dia ilay Bibidia ao amin'ny Apokalipsy 17. Nisy tabataba be teo amin'ny vahoaka. Enony izany fa nisy feo tabataba be teo. Andao amaky ny Apokalipsy 17 andiny voalohany isika tompoko. Ovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary hitako fa indro nisy Bibidia niakatra avy tao amin'ny ranomasina, nanana tandroka 10 sy loha 7, ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema 10, ary tamin'ny lohany dia nisy anarana miteny ratsy. Amen. Ho toizantsika ny teny. Avy eo tao amin'io Nofy io ihany dia nety ny fanahy masina teo alohana fahitalavitra izy. Teo ampijerevana ilay fahitalavitra izy dia nisy mpanao gazety iray nanotany an'ilay Bibidia, satria mahay miteny ilay Bibidia. Nanotany azy ilay mpanao gazety hoe, inona no ataonao eto? Dia namaly azy tamin'ny feo demonia ilay Bibidia hoe, mandroaka ny kristianina ao. Andeha ovakintsika ny Apokalipsy 17 andininy 4 katramin'ny 5 ihany tompoko. Ovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Dia nanokatra ny vavany hiteny ratsy an'Andriamanitra izy, dia ny hiteny ratsy ny anarany sy ny tabernakeliny, dia ireo monina any an-danitra. Ary navela hiady tamin'ny olona masina izy ka haresy azy. Nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena, ny vahoaka, ny samihafa fiteny ary ny firenena rehetra izy. Ary iankohoka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany, dia izay tsy manana ny anarany voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainan'ny zanak'ondry, izay voavono hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao.
Amena. Toizako any teny. Miangavy anareo aho tompoko, mibeba, dia mbola tsy tara, aza mijanona eto amin'ity tany ity, ao arian'ny fiavian' Jesosy eny amin'ny rao an-lanitra, ampiakatra antsika olony. Zava-mahatsiravina no anjo an'ireo kristianina izay tsy ho tafiakatra amin'ny fampiakarana. Io Bibidia io dia iaza, isambotra ny kristianina sy izay rehetra manohitra ny antikristy. Anisan'ny andraikitrio Bibidia io ny fiazana sy famonoana ny kristianina, ary araka ny hitantsika ao amin'ny Apokalipsy 3:17 hovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary navela iady tamin'ny olona masina izy ka aharesy azy. Nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena, ny vahoaka, ny samy hafa fiteny ary ny firenena rehetra izy. Amena. Ho toizako ny teny. Tadidio fa i Jesosy mihitsy no nangataka antsika ifoa ara-panahy izany sy iambina ary ho isy menaka ao anatin'ny fanalantsika rehefa ho avy izy akantsika. Raha tsy manana isika dia tsy ho tafakatra isika ary tsy mahazo miaraka aminy hiditra any an-danitra isika. Andao hovakintsika ny fanoharana momba ny Virjiny folo ao amin'ny Matio 15:1-7. Hovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny Virjiny folo izay nitondra ny fanalany ka niainga mba hitsena ny mpampakatra. Ny 5 tamin'ireo dia adala, fa ny 5 kosa dia endry. Fa nandray ny fanalany ny adala nefa tsy nitondra solika fiandry. Ary ny endry kosa dia nitondra solika tao anatin'ny fitondrana azy sy ny fanalany. Ary raha naharitra ela ny mpampakatra dia samy rendremana izy rehetra ka natory. Nefa noho ny misasakalina dia nisy antso hoe iny ny mpampiakatra mitsangana mba hitsena azy. Dia nitsangana ireo Virjiny rehetra ireo ka samy nanamboatra ny fanalany. Dia hoy ny adala tamin'ny endry, mba omeo kely amin'ny solikareo izahay fa efa ho faty ny fanalanay. Fa namaly azy ireo ny endry hoe tsy ampy ho anay sy ho anareo ny anay, fa mandehana makany amin'ny mpivarotra ka mividiana ho anareo. Nefa raha mbola lasa nividy izy ireo dia tonga ny mpampakatra, ary izay efa vonona dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady, dia narindrina ny varavarana. Tao aorian'izany vao tonga kosa ireo Virjiny sisa ka niteny hoe, Tompoko, Tompoko, voay izahay. Fa hoy izy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy fantatro ianareo. Koa amin'izany miambena ianareo, fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Amen. Ry havana, izay ny nofy izay nasehon'Ny Tompo tamin'ny Zanakovavy. Tsy maintsy ho tanteraka izany, aoka isika hiomana. Fa i Satana Tompoko dia tsy mitsitsitsitsy amintsika, satria isika tsiraray avy dia endrik'Andriamanitra, noforony ny tanan'Andriamanitra. Ary alan'ny Satana isika, fa avalony isika. Aoka isika Tompoko ifoa, ibebaka, iverina amin'ny Jesosy tanteraka, mba ho anisany izay ho tafakatra isika rehefa tonga ny fotoana ampiakarany antsika tsiraray avy, fa tsy ho tratrany zava-doza
izay naseho an'ny tompo tamin'ny Zanakovavy isika. Mahereza tompoko fa tiatsika ny tompo. Mbola hiverina eto ihany aho raha mbola tsy tonga Jesosy, na mbola tsy miala eto ny ray amintsika. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.